我就是出家，我先说。多点咱那么点呢，多点不干呢，多点不干呢。咱俩都得目前，咱对的，还是经常这样站啊，俺都要说个混了。我是呀。啊！别装啊！别装啊！你啊！别装！木南牛，谁叫木南牛？谁叫木南牛？谁叫木南牛？谁叫木南牛？别装路巴士！别装路巴士！这是佛教Mampalahelo be le izy, tena mampalahelo hoe tsy misy solution mihitsy ve fa tsy maintsy hoentina amin'ireny trangan-javatra mamoetra sy endrika korotana mahamenatra ireny ilay anarana Jesosy mamonjy. Averiko indray hoe tsy misy vahaolana mihitsy ve fa tsy maintsy hoentina amin'ireny karazana korotana ireny ilay anarana Jesosy mamonjy. Ilay anarana Jesosy mamonjy ve tsy maintsy hoentina milanja baraminina, milanja famaky, hoentina mandrava alitara, hoentina mifanopa, hoentina mifandratra, hoentina mikasika, mpitandrina sy ny sisa be da be, mahamenatra, mampanahelo, mahavaky fo. Raha nisy angamba ny fifohazam-panahy na hery vaika indrindra teto amin'ny firenena, teto Madagasikara, dia isan'ny nampiasain'Andriamanitra tsy tota amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny fiangonana Jesosy mamonjy. Ka androany dia manao rappel amintsika hoe tsy maintsy hoentina amin'ireny ve ilay anarana Jesosy mamonjy. Tsy azo atao intsony ve ny mifampidinika? Tsy possible ve ny hoe miara-mifady anina, mifamela, mifanolo tanana? Tsy possible ve ny manao andatabatra boribory? Tsy possible ve ny mifamela heloka, mifamela heloka, mifamela heloka? Tsy possible ve izany? Sady tsy maintsy hoentina amin'ireny korotana sy ady lava tsy misy farany ireny ilay anarana Jesosy mamonjy. Mampanahelo le izy. Fantatsika rehetra amin'ny soratra masina nefa Korintiana 2:7-8. Andriamanitra dia tsy tompon'ny fikotronana fa tompon'ny fiadanana. Andriamanitra tsy tompon'ny mpilanjam-baraminina, tsy ray andiany amin'ireny izy. Tsy tompon'ny fikasihan-tanan'Andriamanitra, tsy tompon'ny fampiatsiana sy mifanompa Andriamanitra. Tsy ao anatin'izany olona mikasy tanana mpitandrina izany Andriamanitra sy ny sisa be da be, fa Andriamanitra dia tompon'ny filamenana, fiadanana, araka ny fanaony fiangonan'ny olona masina rehetra. Ka androany dia mamerina miantso amintsika, mamerina miantso amintsika. Averiko tsindriana le hoe aza tao mirefarefa amin'ny tany la herin'ny filazantsara ny asa tamin'ny anarana Jesosy mamonjy sy indrindra ilay anarana hoe Jesosy mamonjy, satria izay le hoe Jesosy izay tena enjeu be mihitsy ao anatin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Tianao Jesosy, rarsoa.